hanomezako fitenenana ny madame ministre ny finance mba anazava fohifohisy amin'ny ambangovanginy ny resaka taux de croissance niezaka nataontsika niezaka vitan'ny Madagasikara teo anatrehany zany taux de croissance zany omeko anao ny fitenenana Ramatoa Ministra. Matsitraka nomeny fitenenana Andriamatoa Filoha manolotra ny arahaba-panajana anao tompoko miarahaba-panajana an'Andriamatoa Prime Ministre ihany koa sy ny mpikambana amin'ny gouvernemanta rehetra. Miarahaba ihany koa anareo izay manatrika an'izao filakevitra ministra izao na ny atao anaty efitrano na ny any amin'ny ampitain-davitra. Ombako manana tompoko ny firaritsoa izay nentina teo ho an'ny taona 2024. Ny fampitanam-bava izay aroso amintsika eto androany dia mahakasika ny tany Arikarena Faobe. Ilaina ihany tompoko ny manamarika aty am-piandohana fa ny fikajiana ny tany Arikarena Faobe dia manaraka ny modely ara-toekarena na hoe modèle économique izay efa mipetraka mazava tsara. Ary ho an'ny firenena izay manaraka ny fiara-miasa miaraka amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI dia ny modely ara-toekarena ampiasain'ny FMI no anaovantsika ny kajy. Ho an'ny Madagasikara zany dia io modely ara-toekarena ampiasain'ny FMI io ihany koa no hitondrantsika ny kajy. Ny tiako hiaviana amin'izay fanamariana mialoha izay dia mba ilazana fa ny fitondram-panjakana malagasy dia tsy manontonona fahatany atotanisa koriny rehefa miresaka ny tany Arikarena Faobe fa manaraka an'ilay modely économique izay ampiasain'ny FMI. Ary tsara ihany koa no milaza fa misy mpanara-maso iraisam-pirenena ny fikajiana ny tany Arikarena Faobe. Raha anao jery todika kely vetivety isika tamin'ny 10 taona lasa dia ho an'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 dia teo amin'ny 3.5 isanjato teo ny moyenne ny tany Arikarena Faobe teto Madagasikara. Tamin'ny taona 2024 dia 3.2 isanjato ny tany Arikarena Faobe. Niakatra ho 4.4 isanjato izany tamin'ny taona 2022 ary indrisy fa nazeran'ny Covid tamin'ny taona 2022 ka niiba ho 7.2 isanjato. Ny taona 2022 nefany dia efa tafarina avy hatrany ny tany Arikarena Faobe atsika ka nahatratra 4.7 isanjato izany. Ny taona 2022 dia nahatratra 4.2 isanjato ary ny taona 2023 dia nahatratra 4.3 isanjato. Slide manaraka azafady indrindra. Raha ny taona 2022 voalasa teo dia hita fa nahatratra tsara kokoa noho ny firenena aty amin'ny Afrika Atsimo Sahara i Madagasikara satria dia 4.4 isanjato no tany Arikarena Faobe tratran'ny Madagasikara nefa 3.1 isanjato ny moyenne aty amin'ny Afrika Atsimony Sahara. 4.2 isanjato kosa no moyenne ho an'ny firenena andalam-pandrosoana rehetra. Ho an'ny taona 2023 kosa dia 5 isanjato no tany Arikarena Faobe vinavinain'ny Madagasikara raha toa ka 4.2 isanjato no moyenne izay vinavinain'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ho an'ny Afrika subsaharienne. Ny sehatra hitarika an'izany Arikarena Faobe izany amin'ny taona 2022 dia voalohany dia ny sehatry ny fambolena indrindra ny fambolem-bary no ny teknika izay efa nazavainy Ramatoa secrétaire d'État teo dia ny fampiasana ny teknika pomivonja sy ny
teknika ny vary safiotra izay azahoantsika tany arikarena faobe eo amin'ny sehatry ny fambolem-bary mahatratratra amin'ny 5 faingo 5 isanjato. Ny fanjonoana ihany koa dia anisan'ny tarika ny arikarena amin'ny taona 2024 izay atratrarana ta 8 faingo 7 isanjato no ireo lisansa izay efa mahatratra 220 amintsika amin'ny teny izao ahafahana manatratra ny vokatra. Ny arena kibon-tany sy ny fanamboarana lamba ihany koa dia anisany tarika ny arikarena amin'ny taona 2022 satria dia samy ahatratra 400 ny ta ho azontsika amin'izany sehatra izany. Eo amin'ny fanamboarana ny lalana sy ny trano dia azahoantsika eo amin'ny 3 faingo 4 isanjato eo amin'ny taona 2022. Ny sehatry ny fizahan-tany sy ny toeram-pisakafoanana dia azahoantsika hatramin'ny 40 faingo 7 isanjato ho an'ny taona 2022 raha ny vinavina ny kajy natao ary ny fifandraisan-davitra dia azahoantsika eo amin'ny 13 faingo 7 isanjato. Ny politika akapobean'ny fanjakana izay mifototra amin'ny andro anankitelo no faritanao Andriamatoa Filoham-pirenena dia entisika anatrarana an'ireo tanjona voalaza rehetra teo ary ny tetikasa rehetra izay no resahantsika ihany koa tao anatiny ity filakevitra minisitra ity dia tetikasa izay entina ihany koa anatrarana ny tany arikarena faobe. Araka ny voalazanao teo Andriamatoa Filoham-pirenena dia misy zavatra izay vita eto Madagasikara nefa tsy tafiditra ao anatin'ny fikajiana ary Madagasikara dia tafiditra ao anatin'ny firenena 12 izay mikatro-doha miaraka amin'ny ireo mpamatsy vola anova ny fomba fikajiana ny tany arikarena indrindra amin'ny fampidirana an'ireo arena ara-boajanahary ao anatin'ny firenena mba hiditra ao anatin'ny fikajiana ny tany arikarena. Efa mandeha ny ady-hevitra mahakasika an'izany ary araka ny voalazako teo isika Madagasikara dia tafiditra ao anatin'ireo firenena 12 manao an'izany ady-hevitra mahakasika ny fikajiana ny tany arikarena izany. Dia toy izay tompoko no fampitanam-bava aroso amintsika androany.